Falindray miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alahady maraina mahafinaritra izay nomeny tompo antsika ity. Faly ihany koa tafahoana amintsika rehetra indray amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Atao hivavakintsika ary. Apetrakintsika am-pelatanan'Andriamanitra izao fotoana izao. Vavakintsika tompoko. Raha eo misaotra anao betsaka izahay ny amin'ity fotoana ity. Mankasitraka anao satria tsara taminay ianao ary ianao no mbola nanome anay an'ity tombonandro androan'ity mbola ahafahanay mandreny amin'ny teninao. Taio manokana izay tsiraray avy. Vavaka mba hanampianao anay mba ahafahanay mandray tsara ny afatry ny teninao androany. Mankasitraka sy manome voninahitra anao izay tompo. Taio manokana ny teninao ary taio ny fonay. Ianao no hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ka hanokatra ny fonay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay horenesintsika androany ny lohahevitra dia ny hoe miaina ho an'i Kristy. Ndao vakintsika ary ny tenin'Andriamanitra. FIlipiana toko voalohany dia tombokintsika eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. FIlipiana toko voalohany tombokintsika eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ary tiako ho fantatrareo rahalahy fa izay zavatra nanjoa dia efa tonga fampandrosoana ny filazantsara kosa. Ka ao amin'ny Kristy ny fifatorako dia fantatry ny mpiambin'andriana rehetra mba amin'ny olona rehetra. Ary ny ankabeazan'ny rahalahy dia efa matoky ao amin'ny tompo noho ny fifatorako ka miasa sa kokoa hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ny tahotra. Fialonana sy fifandirana aza ny mitorian'ny sasany an'i Kristy ary fifaliana kosa ny an'ny sasany. Fitiavana ny an'ny sasany satria fantany fa voatendrom-panafatsiny ny filazantsara ao. Fifampandaniana kosa ny mitorian'ny sasany an'i Kristy fa tsy mba fo madio ka mihevitra nampy fahoriana ny fifatorako. Ahoana ary noho izy? Afa-tsy izao. Amin'ny atao rehetra na amin'ny fiatsaram-belatsihy na amin'ny marina dia Kristy ny toriana ary mifaly amin'izany aho, eny mbola hifaly ihany aho. Fa fantatro fa ho tonga ny famonjena, ho famonjena izany noho ny fangatanareo sy ny fanomezana ny fanahin'i Jesosy Kristy. Araka ny afatratry ny faniriako sy ny fanantenako fa tsy ahazo henatra aho na amin'inona na amin'inona fa amin'ny fahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva dia ankehitriny koa ankalazana ny Kristy ao amin'ny tenako na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no antony ivelomako ary ny fahafatesana no ahazoako tombony. Kanefa raha ny velona amin'ny nofo no avokaran'ny asako dia tsy hitako izay hofidiako fa sanganena eo anelanelan'izy roa aho. Maniry alako ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Kanefa kosa ny toetra ao amin'ny nofo ny mahasoa anareo kokoa. Ary satria mahatoky izany aho dia fantatro fa hitoetra sy haharitra eo aminareo rehetra aho. Azonareo fandrosoana sy hifaliana amin'ny finoanareo. Mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravonareo ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny ankanesako aty aminareo indray. Fantatsika fa tao amin'ny fifatorany Paoly gadra moa zany. Tao anatin'izany fifatorany izany na hoe tany ampigadrana dia tsy nahasaka anazy mihitsy ny tsy aneo hoe kristianina izy. Nambarany fa Kristy no antony ahavelomany. Izay moa ny lohahevitrintsika hoe miaina ho an'i Kristy. Nasehony tamin'ny fiainana izany ary dia hita tao amin'ny zavatra nataony. Isika ihany koa ao anatin'ny ady. Marina fa tsy anay-ponjitsika fa mandritra n'izao confinement izao dia hitako hoe tena teritsika, voatery. Ohatran'ny olona tena hoe migadra ihany koa zany. Mitovy ihany le izy fa ny hoe toerana no tsy mitovy. Tsika moa hoe any trano. Fa mahatsapa ihany tsika hoe ohatran'ny sepitra, ohatran'ny tery ao anatin'izao vanim-potoana izao. Na izany na tsy izany aza nefa dia afaka manao tahaka an'i Paoly koa tsika maneo ny maha-kristianina antsika. Tena hoe miaina ho an'i Jesosy, miaina ho an'i Kristy. Inona ary nataon'i Paoly dia amin'ny alalan'izay koa no akatsika fampaherezana tsotra ho antsika. Ny voalohany nataon'i Paoly dia ny fitodiany tamin'izao tontolo izao. Natany am-ponja ary izy dia na izy raha tena miteny mihitsy hoe fantatry ny mpiambin'andriana rehetra mba amin'ny olona hafa rehetra. Ny ankabeazan'ny rahalahy izay efa matoky eo amin'ny tompo koa noho ny fifatorako dia miasa kokoa
hitory ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ny tahotra. Zany hoe rehefa jerena zany a, na dia tany am-ponja ary izy dia fantatry ny olona rehetra, fantatry ireo olona zay ambonimbony, fantatry ny mpino, ny kristianina, fa mbola miaina ho an'ireo olona very ihany izy. Miaina tena hoe mitodika tany amin'izao tontolo izao, tory ny filazantsara. Tsika malala fa ry Onesimosy zao dia anisany vokatra tany am-ponja. Tany am-ponja izy fa saingy tory an' Jesosy izy ihany tory ny filazantsara. Na dia tany amin'ny fifatorana na tany am-ponja izany Paoly dia fantatsika fa mbola niaina ho an'i Jesosy izy. Tamin'ny alalan'ny fitodiany tamin'izao tontolo izao, fitodiany tamin'ireo fanahy very. Marina fa ao anatin'ny fahaterena isika, fa mila matsapitsika hoe sarobidy ny fanahin'olona. Ary mbola afaka hatramitsika na dia ao anatin'izao fotoana izao raha miaina ho an'i Jesosy, tory ny filazantsara, jory vavolombelona, milaza ny fahatsarany Jesosy. Ny olona ange zao efa tena atao hoe tena ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fahasarotana ny olona. Dia tsy mahita afa-tsy ny kibony ny olona zao, tsy mahita afa-tsy ny zavatra ilainy andavanandro. Zay mahatonga hoe menomenina ny atsy, menomenina ny aroa. Noho ny amin'ny hohanina, ny hotafiana, noho ny amin'ny fiainana andavanandro. Fa isika no tsy maintsy mampahafantatra azy ireo, fa mbola misy zavatra hafa akoatrany, misy zavatra lehibe akoatrany zay fieveran'ny nofiny dia ny fanahiny. Ny fanahiny zay tian'Andriamanitra ho vonjena. Ny fanahiny zay tian'Andriamanitra ho azo antoka ny famonjena azy. Afaka mitory ny filazantsara tsika. Zao nge mandroso ny teknôlôjia. Za zao ny zatra tena tsy fanaoko taloha mihitsy. Hoe mitory teny amin'ny telefona sy mampanolo tena olona amin'ny telefona zany. Zatra tsy fanaoko taloha mihitsy zany. Fa tao anatin'izao confinement zao dia lasa afaka nisy an'izany. Afaka nanao an'izany. Marina zany tsika fa hoe ao anaty kasibosy tazonina tsara mihitsy ny fepetra ara-pahasalamana. Fa zany tsy midika hoe tsy afaka miresaka an' Jesosy tsika. Afaka miresaka an' Jesosy amin'ny olona ianao. Ny olo-pantatrao. Amin'izay olona afaka hifandraisanao. Marina fa tsy ny olona rehetra no ahafahantsika mifandray, fa afaka mifandray amin'ny zay afaka hifandraisana isika. Aoka ianao hiaina ho an'i Jesosy. Raha ohatra tsika ka ataontsika ohatra zany zao anatin'izao moa misy fahasarotana any amin'ny asa maro isan-karazany ihany. Sasany ara tsy mandray karama, ny sasany mandray atsasa-karama, ny sasany ampahefany. Fa any an-danitra misy valim-pity azontsika raisina amin'ny alalan'ny fitorintsika ny filazantsara. Aoka hiaina ho an'i Jesosy tsika, mitory ny filazantsara, mijoro vavolombelona, ataovy izay azontsika atao. Mba hahatonga an'ireo olona manodidina antsika zay tsy manana fanantenana, hanana fanantenana. Hahatonga an'ireo olona manodidina antsika zay tsy misy azony hianteherana eto amin'izao tontolo izao fa afaka miantehitra sy afaka mametraka ny fiainany amin'i Jesosy izy rehefa torintsika amin'i Jesosy. Inona moa no azontsika omena maimaim-pona ny olona fa tsy hoe ny Jesosy, ny famonjena zay efa nomen'Andriamanitra maimaim-pona ary dia tsika no mitondra an'izany sy manolotra an'izany ho an'ny olona. Tsy misy zavatra azontsika omena maimaim-pona. Indray tsika afaka manao ihany fa kely no azontsika hanampiana ny olona, fa Jesosy kosa malalaka isika. Afaka manome fona isika, afaka manome fona isika ary afaka tena hoe zaraitsika amin'ny olona. Arena zay tsy hitalany satria arena mandrakizay raha toy ny olona ka manolo tena ho an'i Jesosy dia manana arena tsy hitalany izy. Tsy arena ara-panahy fotsiny fa arena mandrakizay
satria ho any an-danitra izy ho any amin'ilay fiainana mandrakizay zay fiainana feno fifaliana feno fitsaharana fiainana tsy manam-pataperana mandrakizay. Ny zavatra faharoa tao amin'ny Paoly ihany koa dia ilay fitodiany tamin'ny tenany. Miaina ho an'i Jesosy izy fa nitodika koa tamin'ny tenany. Ny zavatra tena nahavariana dia ilay hoe misy olana na amin'ny fitoriana filazantsara aza zany dia nisy olana tao. Sasany fanditra, ny sasany tamin'ny fifampialona, ny sasany fampiandana. Nisy olana fa ozy izy hoe ny anahy dia Kristy notoriana dia mifaly amin'izay fotsiny aho. Rehefa misy olana ny ara-panahintsika dia tsy afaka mifaly tsika. Tsy manana fitsaharana tsika, tsy manana fiadanana, mitebiteby. Zay ny zavatra misy zay. Fa ho an'ny Paoly zany nisy fifaliana sy fitsaharana foana tao anatin'ny fony tao. Marina fa ny amponjy izy tsy hoe kory hoe mikakakaka foana izy mandritry ny andro, tsy hoe zay fa nisy fitsaharana, nisy fiadanam-po tao anatiny tao. Zany zany dia midika fa tena hoe ara-dalàna ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Feno vavaka izy feno fifandraisana tamin'ny tompo izy misy zavatra tsy mahafaly be dia be manodidina azy fa izy mbola ny faly azy izy ny baiboly Zany hoe ny azy zany tena mitandremany tsara mihitsy ny fiainany, mitandremany ny fony, mitandremany ny fanahany. Zay ny an'i Paoly zay. Tandremany tsara mihitsy. Todika tamin'ny tenany izy, niaina ho an'i Jesosy izy, niaina ho an'Andriamanitra izy. Tena raha jerena zany dia hoe ara-dalàna tsara ny fifandraisany tamin'Andriamanitra, zay no nahatonga azy hoe afaka ny faly izy. Ohatran'ny hoe tsy mahafaly zao no nataon'ny olona sasany satria mifanditra, ny ady, ny fampiandany, ny fampialina. Ohatran'ny hoe tsy mahafaly raha ohatra ka izay zany ve moa dia mbola hafaly fa ny anazy zany tsy any amin'izay lafy ratsiny zay fa ilay lafy tsarany. Dia zay no nahatonga azy hoe mbola ny faly foana izy. Miaina ho an'i Kristy. Tsy maintsy mitodika amin'ny fiainantsika isan'andro. Ahoana ny fiainantsika? Mbola manana ny fiadanan'Andriamanitra, manana ny fitsaharan'Andriamanitra ve tsika? Mbola afaka mitoetra amin'ny fifalian'Andriamanitra ve ny fotsika? Ao anatin'izao confinement zao, ao anatin'izao fotoan-tsarotra zao. Mbola tena tsapa ve hoe miaina tsara ho an'i Jesosy tsika? Sa fa manomboka misy olana. Baiboly dia milaza fa raha nakasitraka ota tao am-poko dia tsy mba niaino ny tompo. Ary tsy hoe tsy niaino fotsiny fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Raha vao misy olana zany na misy fahotana ny fiainantsika dia manomboka ihany koa tsika misy fikorontanana. Misy fikorontanana ny fotsika, tsy misy fifaliana, tsy misy fitsaharana, tsy misy fiadanana. Zay mahatonga ny hoe tsy maintsy mijery, mitodika amin'ny tena foana isan'andro. Tandremana ny fiainam-bavaka mandritra n'izao fotoan-tsarotra zao tandremana ny fiainam-bavaka, tandremana ny fifandraisana amin'ny tenin'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tsy maintsy tandremana tsara zany ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao. Efa niresahanay moa izy ty. Matetika izay mpanompon'Andriamanitra miresaka hoe ao anatin'izao confinement zao na tsika tena mandroso be, na tsika miemotra any amin'ny zavatra tsy izy mihitsy ny fiainantsika. Na tena miemotra any amin'ny tsy ara-dalàna mihitsy ny fiainam-panahintsika. Tsy ampy vavaka, tsy ampy ny tenin'Andriamanitra, lasa manana olana ara-pitondran-tena, lasa manana olana ara-panahy. Raha vao tsy mitandrina tsika zany ao anatin'izao confinement zao dia mety handatsaka ny ara-panahintsika ilay izy fa tsy lasa hoe mampandroso. Raha ny tena izy zany dia tokony hoe manana fotoana betsaka hivavahana, manana fotoana betsaka handinihana ny baiboly. Fa raha tsy mitandrina nefa dia tsy ohatr'izay. Dia efa lasa mikorota-tsaina, mikorotana ny fo, tsy manana fiadanam-po sy fifaliana tsony, tsy manana fitsaharana tsony.
Zay ny zavatra mety hitranga. Oge ny zavatra misy tena be dehibe ny ady ao anatiny zao. Satria ny tena marina zany le vaninandro mihitsy ny tena ohatrany hoe vaninandro tena hoe be ny ady. Tsy mahagaga satria ao anatin'ny vaninandro farantsika ny aparany any isy ny andro mahaory. Na ny toetran'ny olona fotsiny azy satria baiboly hoe ny olona ho ty tena ho ty vola sy ny sisa. Be dehibe ny toetra lazain'ny baiboly ao dia reny tondra fahoriana ho antsika reny. Fa rehefa tena miaina ho an'i Jesosy tsika, feno ny tenin'Andriamanitra, feno vavaka, manao ohatra ny Paoly, mbola mifaly ihany aho. Sarotra be mantsy le miteny hoe mifaly. Sarotra be mihitsy miteny hoe mbola manana fitsarana, manana fiadanana rehefa ao anatin'ny ady. Fa Jesosy ihany ny afaka manome an'izany. Zay no mahatonga ny baiboly miteny hoe ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo. Tena ny antsika zany tena Andriamanitra mihitsy no manome an'izany antsika fa tsy ny zava-misy akory. Noho izany aoka hiaina ho an'i Jesosy, aoka hitodika amin'ny tenantsika isika. Ny fahatelo sady farany dia ny fitodiany tamin'ny tenan'i Kristy ny fiangonana. Izy moa nilaza hoe sanganehana eo alelanelana izy roa, maniry ala kanefa satria tsara lavitra ny any. Kanefa ny toetra minofo no avokaran'ny asako. Dia nitohizany le izy tohizany amin'le hoe fantatro fa hitoetra sy aritra eo aminareo rehetra ho azonareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoanareo mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravoanareo amin'ny Kristy Jesosy amin'ny ankanesako aty aminareo indray. Izany dia midika fa izy zany tena hoe niaina ho an'ny tenan'i Kristy. Ny zavatra ireny dia ny ampahery ampandroso ny tenan'i Kristy ireo mpinamany, ireo rahalahy sy anabavy ao amin'ny tompo. Zany no tena niriny. Zay no nahatonga azy hoe na dia naniry ala ary izy ohatrany hoe tsy maninona zany na maty fa tsy izay ny anazy fa izy hoe mba aleo aloha mbola hitoetra minofo ihany raha azo atao Jesosy mba afahako mampahery an'ireo rahalahy, mba afahako mampahery ny hafa, afahako mampahery ny fiangonana. Miaina ho an'i Kristy. Inona no tokony atao ny fampahirezana ny hafa. Ao anatin'izao vanim-potoana izao dia vanim-potoana mahareraka. Ampahirezo ny hafa, ampahirezo ny namantsika. Ndraindray amin'ny anatin'izao confinement zao ohatra ny mahita an'Andriamanitra rehefa mahita hoe mba ino misy mpino anankiray ny fanena, ino misy rahalahy, ino misy anabavy, ino misy fanena ny mpirahalahy, ny mpirahavavy ao amin'ny tompo. Mampahery le izy. Tsika zany tokony hoe miaina ho an'i Jesosy amin'ny alalan'ny fampahirezana ny hafa. Tsy afaka mifankahita foana koa nefa fa amin'ny alalan'ny fifandraisana. Za moa tena mba te hampahery rehefa mba eny amin'ny Facebook eny mba tena mampahery atao. Ndraindray tsika ohatrany hoe miteniteny zavatra tsy tokony ho tenenina fa rehefa mba eny amin'ny Facebook eny zavatra mba mampahery ny hafa atao. Zavatra hitondra ny hafa ho any amin'ny fandrosoana atao. Zavatra mba mampandroso, mampahery, mampirisika. Zany no tokony ataontsika. Raha milaza teny amin'ny hafa tsika zany dia aza manao teny izay mety hoe andreraka, anakivy, anaketraka. Mba manaova teny izay tokony hampahery. Manaova teny izay tsara ny hafa. Zay no tokony ataontsika izay. Aoka hiaina ho an'i Jesosy isika. Ny fiainantsika ho an'i Jesosy dia midika hoe tokony miaina ho an'ny rahalahintsika, miaina ho an'ny rahavavy ao amin'ny tompontsika, miaina ho an'ny tenan'i Kristy tsika. Ka ny etaetantsika dia ny androson'ny tsirairay avy. Ny etaetantsika dia ny atonga ny tsirairay avy ho tonga ny an-danitra. Zany no tokony hampangetaetantsika. Ahoana ny fomba ataoko mba hatonga ny ty olona ty handroso, hatonga ny ty olona ty hatsara ny toe-panahiny, hatonga ny ty olona ty hiala amin'ny zavatra tsy mety. Zany no tokony manery atsika zany. Fa tsy zavatra mety hoe tsy mampandroso. Misy zavatra
mety hoe tsy azo azy so ny sisa fa zany tsy midika hoe miteniteny foana manao zavatra zay mety hoe mampalahelo sy mandratra ny hafa fa tokony tsy maintsy mitady foana hoe ahoana ny mampandroso ny mahasoa zany nataony Paoly zany tany am-pontsy izy fa tena mbola nangetaheta izy ampandroso ny tenan'i Kristy ampahery ny rahalahy ampahery ny hafa zany ny anazy any zavatra tena ny katsahany teo amin'ny fiainany. Andriamanitra ny hanampy atsika mba tonga atsika hiaina ho an'i Kristy. Nisy toriteny ny enoko ohatrany nanaitra kely moa le izy fa apahany fotsiny eo amin'le izy no tantaraiko atsika. Misy zavatra telo ony raha ohatra zany hoe atao lavanta ny fanahintsika dia zavatra telo zany no te hividy atsika. Ny voalohany zao tontolo zao. Dia nanontany zany le evanjelistra ndray andro hoe inona zany no atolotrao ho an'ny fanahin'io olona io ry zao tontolo zao. Dia ozy izy le zao tontolo zao hoe le monde moa le izy amin'ny teny frantsay. Hoe ny zavatra azoko atolotra azy ray andro dia ho levonin'Andriamanitra zao tontolo zao. Levonin'Andriamanitra dia hiara-levina amiko koa ny fanahin'io olona io. Dia ny faharoa Satana nanontaniana indray Satana. Inona ry Satana no azonao atolotra ho an'io fanahin'io olona io? Dia hoentinao hoe izy rehefa maty. Dia tsotra ny Satana, ny fiafaran'ny Satana, izy aloha ny teny zany hoe azoko atolotra azy daholo ny harena rehetra eto amin'izao tontolo zao zay zavatra iriny, ninona zavatra ilainy na ny vola na ny harena na ny zavatra mamirapiratra eto amin'izao tontolo zao azoko omena azy daholo fa saingy amin'ny farany ny zavatra ho atolotro azy dia hoentiko ho any amin'izay misy azy any amin'ny farivo rehetra afo sy olofara. Dia farany nanontaniany Jesosy hoe raha amidy aminao ary ny fanahin'io olona io Jesosy inona no azonao atolotra azy? Dia hozy Jesosy hoe afaka omeko azy ny fiadanam-po sy ny fifaliana fa any amin'ny farany any amin'ny faran'ny fiainany dia omeko azy ny fiainana mandrakizay. Iza no hivarotanao ny fanahinao? Zao tontolo zao ve sa Satana? Sika dia efa nisafidy hanolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy. Noho izany ndao tsika hiaina ho an'i Jesosy. Tsy hanolo-tena indray tsika ho any amin'izao tontolo zao na hanolo-tena tsika sanatria ho an'i Satana. Efa fantatsika angeny efarany fa ny fiafarany ny fiainantsika dia tiantsika ho ao amin'Andriamanitra. Tiantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Tsarovy fa Jesosy ilay maty ho antsika. Zany mahatonga antsika hoe fantatsika fa tsy maty ho antsika fotsiny Jesosy dia mitory azy tsika. Mitodika any amin'izao tontolo zao tsika mitory ny filazantsara. Fantatsika fa efa novonjeny tsika. Tsy misy mahatsara tsika fa tsy mitoetra ho amin'i Jesosy. Zay mahatonga antsika hoe mivavaka tsika mamaky baiboly tsika. Ampitoery tsika tsara ao amin'Andriamanitra ny fiainantsika tazontsika ny fiainam-pifaliana sy ny fiainam-pitsaharana ao amin'i Jesosy. Fantatsika ihany koa fa tsy ho antsika fotsiny nahafatesan'i Jesosy fa ho an'ny rahalahy, ho an'ny tenan'i Kristy, ho an'ny fiangonana. Zay no mahatonga antsika mikely aina, mifampahery, tsy mifanimba fa mifampahery. Mifanohana mba tonga antsika ho any an-danitra satria ny antony fantatsika fa ndray andro hiara-paly any amin'Andriamanitra tsika raha toa ka tena miaina ho an'i Jesosy isika tsirairay avy. Andriamanitra ny hanampy atsika aoka hitodika any amin'izao tontolo zao tory ny filazantsara. Todika amin'ny tenanao, tazony ny fiainana ara-panahy. Tandremy tsara ny ara-panahinao anatin'izao confinement zao, tazony ny fiainana ara-panahy. Vavà tsara, mamaky baiboly tsara, tandremy ny fitondran-tena. Fahatelo atao izay azonao atao ampahirezana ny rahalahy. Inga na dia teny kely fotsiny areo hoe mahireza rahavavy, mahireza rahalahy. Vavaka ho anareo zay. Zao dia zay ihany ny zavatra azoko lazaina rehefa mifanena amin'ny vavaka ho anareo zay. Zay koa no ataoko, tsisy azoko atao afa-tsy zay. Dia na zay ara dia efa mba mampahery ny hafa ange. Aoka tsika tena hiaina ho an'i Jesosy. Zay no tanjontsika. Zay no zava-dehibe manoloana ny fanompotsika an'Andriamanitra. Zay no nataon'ny Paoly ary dia modely zay tokony harahantsika. Ndao hivavaka-tsika. Andriamanitra misaotra anao zay. Mankasitraka anao zay ny amin'ity fotoana ity afaka nandreny amin'ny teninao. Vavaka izay mba ahafahanay miaina ho anao. Tsy amikerinay na mimpatanjahanay fa mila anao zay.
ampio zay mba hitodika amin'ny hafa, hitory ny filazantsara, hijoro vavolombelona. Ampio koa zay Jesosy eo mba hiaina ho anay, hitodika amin'ny tenanay, hitodika amin'ny ara-panahinay. Ary ampio zay mba hitodika amin'ny tenan'i Kristy, ifampahery, ifanoa, ifanampy ary ifampandroso. Ampio zay mba hanao an'izany eo amin'ny fiainanay. Tsy mikerinay zany na mitanjaka efa mila ny fanahinao zay. Sotranao zay Andriamanitra. Ho anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Daontsika ifampivavaka vetivety ary apetrao faritra marary anao ny tananao raha ohatra ka marary anao dia daontsika hivavaka angataka ny tompontsika mba hanasitrana angataka ny diakapoka tamin'i Jesosy tsika hanasitrana anao. Raha mananolana ianao dia apetrao eo amin'ny fonao ny tananao daontsika hivavaka angataka amin'ny tompontsika. Teny amin'i Jesosy tsika hoe Jesosy efa natolotra ianao ny fonay noho izany midira-tsehatra amin'ny olana eo amin'ny fiainanay. Dao ifampivavaka ary tsika. Andriamanitra misaotra anao zay. Misaotra ny amin'ity fotoana ity mbola afaka mifampivavaka zay. Hitanao Jesosy ny fiangonanao, hitanao ny tsiraray avy, isambatan'olona, isambaravarana, zay mandre zao teninao zao, zay mifampivavaka ary miara-mivavaka amin'izao fotoana zao. Ianao mahita ny aretina, kasi ny aretina Jesosy eo. Aoka ianao no anamarina ny teninao, sy trano ny marary. Raha izay fotsiny Jesosy dia fantatra efa tsy mahay manao na inona na inona zay fa mangataka aminao zay hanasitrana sy hikasika ny aretina. Jesosy eo, sy trano ny marary. Ianao koa mahita zay rehetra mananolana, fampivavaka zay ankehitriny. Efa natolotra ianao ny tenanay, Jesosy eo ny fonay, midira eo amin'ny fiainanay. Aoka ianao hiditra tsehatra amin'ny olana, amin'ny ady, amin'ny zavatsarotra. Vao ny olana tompo, vao ny olana Jesosy eo. Aoka hiasa eo amin'ny fiainany tsiraray avy, isa-tokantrano, isambaravarana ianao. Misaotra betsaka indrindra. Dia raina somena voninahitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mirary ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika, ny tompony ahitantsika. Talata indray ny fotoanantsika manaraka talata hariva. Raha ohatra moa ka mbola mitohy ao anatin'izao confinement zao isika dia amin'ny heriny androany amin'ny 7 indray ny fotoanantsika. Mirary ny fitahin'Andriamanitra tompoko samy mahereza daholo.